Toy izao hitantsika amin'ny sary izao moa ny fitohanana izay nisy teny Analakely. Nitohana tanteraka ny teny Analakely fa misy lalana tapaka. Raha araka soratra izay nosoratany Fernand Selon dia ny hoe fametrahana any Harlala Ramanantsoa. Tompoko vavy sy tompoko lahy mialohany idirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mazatra foana azadino ny mi-abonné ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, indrindra aza adinona ny metraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Ankasitrahana bevata moa ianareo izay nanao izany abonnement chaîne izany satria ny fahendrena farany izay kely indrindra dia ny mahay mankasitraka. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, avy hatrany moa isika dia hiditra amin'ny filazanany zava-misy. Ako ny fionan'ny Saint Christian tamin'ny vondrony mpandraharahan'ny solika eto Madagasikara ny omaly, teny mahazo arivo no asiantsika resaka. Hametrahana tobin'ny solika vaovao compacta manerana ireo distrikta 7 izay mbola tsy nahitana izany amin'ny ity taona 2024 ity. Nojerena koa ny famatsiana solika amin'ny alalan'ny fitaterana an-dranomasina ho an'ny filana mikasika ny solika mavesatra any Mahajanga sy Toliara sy ny fifanarahana misy eo amin'ny Jirama sy ny GPM momba ny famatsiana ny solika ho an'ireo milina mpamokatra herinaratra ary ny fifanakalozana samihafa miompana amin'ny sehatry ny angovo eto amintsika. Tsara ho fantatra moa izay ka izany indrindra no antony ampahafantarana izany ny resaka ako ny fionan'ny Saint Christian tamin'ny vondrona mpandraharahan'ny solika eto Madagasikara ny andro omaly teny mahazo arivo. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha harisika hilaza an'ity manaraka ity indray. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity moa dia loharanom-baovao izay nosoratany Mariana Vely. Izy ity moa dia vokatra ny orana mikija. Vokatra ny orana mikija alina dia vaky ny fifoloa androfia malaza any ampitatafoka moa izany toerana voalaza izany. Dibondrano ny lalana mampitoa any malaza sy Valerivo mijaly ny mpianatra hamonjy ny fianarana eny amin'ny CG sy lycée. Tamin'ny ora nanoroatany Mariana Vely io vaovao io moa dia nisy ny hoe iangaviana ny komina mba hijery ankaiky ireo toerana voalaza ireo tompoko. Ny marary hamonjy ny CSBD Valerivo jereo ankaiky tompoko hoy ny hafatra izay nosoratany ity Mariana Vely ity. Ity manaraka ity ihany koa dia resaka fikasana hanondrana olona antsokosoko. Olona miisa 4 nahiditra amponja vonjimaika eny Antanimora. Olona miisa 5 mianadahy nampiahy nandritra ny fanaraha-masina ataon'ny polisy ny 4 janoary 2024 lasa teo teny amin'ny fangitra manodidina Anosy niarahana tamin'ny sampandraraha misahana ny famoahana pasiporo no nanaovana ny fanadihadiana. Fantatra fa kasaina halefa any Oman ny vehivavy 7 tamin'izy ireo ary tomponantoka amin'ny tambanjotra mpanondrana olona antsokosoko any ivelany ny 4 mianadahy ambiny. Voapirofo nandritra ny fanadihadiana fa mamboatra karazan-taratasy hosika marobe ahafahana mahazo pasiporo ity tambanjotra ity. Natolotra ny fitsarana ny 1 janoary 2024 ny raharaha ka nahiditra amponja vonjimaika eny Antanimora ireo olona 4 mianadahy tomponantoka tamin'izany zavatra izany. Izany moa ny loharanom-baovao izay tao amin'ny pejin'ny polisy pirenena malagasy koa dia zareko kely aminareo ato anatin'ity chaîne ity. Hiresaka indray mikasika any fanirisoa herinaivo isika. Fanirisoa herinaivo moa dia izay tsy mitsahatra maneho ny hevitra ary tsy mitsahatra mampiseho ny fomba fijeriny manoloanany ny zava-mitranga ao a Madagasikara. Toy izao moa ny zavatra izay nolazainy ity ramatoa ity ny 4 andro lasa izay. Zay zany hoy fanirisoa herinaivo fa fikambananjolahy no mitondra eto ka anjarantsika ny mieritreritra ary azadino fa any vahoaka ny teny farany hoy hafatra izay nambarany ity ramatoa ity ny 4 andro lasa izay.
Mbola ity ramatoa ty hatrany ny omaly ihany koa no nilazany ny hoe nivoaka ny didy taty Frantsa tsy azo resina sady tsy mitombina ny appel nataony Rajoelina nitoriana anay sy Marco. Tsy fitsarana misy lelaka aminao ny ety fampetra tsara hoy ny hafatra izay nambarany ity ramatoa ity ny Andro Omaly. Rehefa avy nilaza ny mikasika aniny ramatoa fanerisoa iny moa isika dia andeha ary isika hilaza sy hizara ny zavatra sarobidy. Izy ty moa dia diamondra 720 faingo 520 kara no nisy nahita tany ny Zanko Centrafrika no nahitany mpitrandraka madinika iray diamondra farany avolenta izay 770 faingo 520 kara madio tsy misy pentina ary mangarahara tanteraka rehefa jereny maso. Natolotra ny fanjakana ilay izy samy hahazo vola be na ilay nahita na ny fanjakana. 12 taona no norarana ny fitrandrana diamondra tany Centrafrika no ny ady antrano. Ny volana Novambra teo vao afa niasa ireo mpitrandraka rehetra any antoerana ary dia izao nisy nitsikia ny vintana izao. Hiresaka mikasika any ramatoa ben'ny tanàna vaovao any Antananarivo isika hita teny sy tazana teny avokoa ireo olona rehetra izay tokony ho tazana ary tafapetraka soa amantsara ny androany ny ben'ny tanàna Harilala Ramanantsoa. Izahay ato anatin'ny ity chaîne ity moa dia mirary soa any ramatoa ben'ny tanàna mahefa be amin'ny adidy masina izay hosahanao mandritra ny 5 taona ho avy. Malehova malasana ary Andriamanitra ne hombanao mandrakariva hanome herim-po sy herin-tsaina ary tanjaka feno ho anao Madame le Maire. Fanehoan-kevitra izay nataon'ny mpanakanto Kogara tao anatin'ny pejiny kosa ny hoe nanapabolo izao mpanakanto Kogara noho ny sotasota ny dodolona hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany tao anatin'ny pejiny. Dodolona moa ilay lehilahy manao herisetra tamin'ny zanany nandritra ny 7 taona ary efa any amponja ny tenany amin'izao fotoana izao. Kanon izany sotasota izany no antony nanapahany Kogara volony. BDB ary tsy vitsy fa azo lazaina maromaro moa ny zavatra izay efa voalazantsika teo koa dia ho faramparanansika tanteraka ity video ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Fa nahamaranantsika azy tanteraka moa dia resaka ity zavatra anankiray ity. Miakatra be ny rano ao amin'ny distrikany Anjozorobe, tafiakatra ambony tetezana ny rano. Velana tanimbary efa vita ketsa hektara maromaro no simba vokatra fiakarany izany rano izany any amin'ny distrikany Anjozorobe iny. Izany zavatra voalazantsika mikasika fiakaran'ny rano any amin'ny distrikany Anjozorobe izany moa dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto sary ireto moa dia ny sary fanehoana amin'izany fiakaran'ny rano izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vita ny hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy tsy mijanona tsainky iato. Zay fa tsy halavenay resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.